IEP Madagascar présente ICABAR, deuxième édition. Concours national d'éloquence en collaboration avec l'Alliance française. Je fais appel à vous, chers messieurs, vous, bons citoyens, leaders de la société, chefs de famille, défendez votre image, défendez votre honneur. Fifaninana kabary natokana ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa sy ambaratonga ambony. Everony e, fa raha ny farim-pananana no mifanalavitra, ny tahapahaizana no sahala, ny kolotsaina ro maro karazana, tsy mba farafahakeliny ny fiteny ve no iraisana. ICABAR fahaizana mihevitra, fahaizana mandrisy lahatra. Ahitantsika ny tena fahafahana tanteraka dia andeha isika hiara iombiny, andeha isika hiara entana. Mbola manaprova izany koa ny tenin'ny Jean-Paul Sartre manao hoe ny fahafahako dia mijanona eo amin'ny fanombohan'ny fahafahan'ny hafa. Niady ho an'ny fitovian-jo anisan'izany ry Nelson Mandela, rado malagasy. Niady ho an'ny fitovian-jo, niady ho an'ny fampitoviana ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra. Lycéens, universitaires, prenez la parole, gagnez votre auditoire. La citoyenneté, c'est quoi? C'est tout sauf moi. Moi, je suis un homme avec un grand H. Un bon gouvernement est un gouvernement qui vise le bien commun. Atidiny volany miatra ny mamay, fa atidy mitondra kosa no manao izay atsara tatana ny fitondrana. Ary nisy mpanoratra malagasy ny laza, Paul Ramasindray ny laza hoe fokon'olona ny fototsy ny firenena. ICABAR Juin 2018, inscrivez-vous dès maintenant.